akana am'zany fa tsy maintsy iroso amin'ny fanatanterahana amin'ny fanavotana ny Madagasikara. Zay anaovana antsoavo amin'ny rehetra mihitsiny io, vonjy rano vaky ty ary erahana de tongava daholy indrindrandrindra fa ny eto Andrenivohitra na iza na izy eto Andrenivohitra de efa miomana fa 7 février tsika ny Antaninarenina maka ny tanin-drazantsika. Ny fidianana ny 7 febroary de ny 7 febroary teo nisy rahalatsaka, nisy olona maty teo. Ny dikan'izay ho faranana koa le rahalatsaka. 7 febroary no amaranana ny rahalatsaka raha resaka makasika ny firenena, satria ny tanin-drazana tsy azo lafiana raha na ratra na aina, tsy azo anaovana sorona ny tanin-drazana, ka mbola izany no hitondrantsika azy satria tsika mino fa Zanahary tsy tian'Andriamanitra, zany hoe olona vonoina noho ny fitiavatena politika zany, ary tsy azo atao sorona amin'ny tanin-drazana ny olona. Izay no antony fatenana ny datin'ny 7 febroary. Io de andro hanomboana mihitsy ny hetsy-bahoaka manerana amin'ny Madagasikara. Ary eto de efa niresaka an'iny ianao de tonga de tsoriko hoe manomboka 7 février amin'ny alarobia miverina io de efa deklarena fa manao grève générale isika manerana amin'ny Madagasikara zany. Mihidy daholy ny orinasa rehetrarehetra, orinasa mpanjakana rehetra fa manao service minimum, ary entanina dia zao satria efa nazo an'le fitenenana makasika an'izay any ny vondrokery rehetra, ny atoko politika na inona na fikambanana na inona ny syndicat, ny vondrona syndikaly zay mahafantatra amin'ny marary an'ity firenena ity de tokony hiaraka amin'ny ray aman-dreny, ifanohana amin'ny ray aman-dreny, ary iona hiaraka ivory andinika amin'ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka an'izay fanentanana zany zay. Antaninarenina no hanomboana, fa kosa tsy miditra ao amin'ny lapa ary tsy fanohatra amin'ny mpitandro filaminana, fa mijanona amin'ny toerana fa ny lalana makao Antaninarenina de bahanana tanteraka, tsy hisy olona hiditra tsony eo amin'ny lapa-panjakana Ambohitsirohitra. Idina koa ny banque centrale satria inona ny antony, so misy mindray mangalatra ny vola, idina ny ministeran'ny finance, ny trésor ho ambenana, miasa ny trésor fa ho ambenana, ary amin'ny fotoana io ny amoahana ny hevitra rehetrarehetra sy mietsika makasika ny hoe fampodina ny ambassadeur frantsay, ny diplomatie frantsay zany eo, de mena lalana ny rehetra anao zay patany hoe ahoana no atao, afa-tsy ny hoe fandorona ny saina fotsiny angamba ny tsy azo atao, fa omena lalana ny rehetra hoe inona no atao mba ahafahana manery ny olona io io diplomasia mody amin'izay manomboka zao fa anamboatra ny tanin-drazanay zahay. Teo foana ny ray aman-dreny ara-drazana mandinika, mijery, mamakafaka, de amin'izao fotoana zao izy mandray fanapahan-kevitra dia manatanteraka amin'izao, satria efa ampy mipirofo, ary tsy ny ray aman-dreny rery no mahita fa ny vahoaka malagasy rehetra mahita ny tsy fitezan-javatra eto, ny tsy fandikan-dalàna, tsy magaga le tsy fandikan-dalàna, satria le lalam-panorenana misy io ange tsy atsika andro zareo io. Lalam-panorenana tsy natao hamela amin'ny malagasy heritreritra ny amin'ny tanin-drazany, tsy mety amintsika zany io zany tsy maintsy ho faranana amin'izay fa tsy atsika io fa n'olona, aleo tsika manana ny atsika de tsika mampiasa ny atsika amin'izay. Ka ny fandikan-dalàna misy zay tiana anaovana azy, zay tiana anaovana jereo tsara fa firenena 4 sa 9 aty andafa aty Afrika no voakasiky ny article 42 iny, fa i Madagasikara irery tsy nanaja an'iny. Io ity Senegal io tsy manaiky io, mikorotana ny olona amin'izao fotoana zao, sarotiny amin'ny tanin-drazana daholo ny olona, ny firenena rehetra maneran-tany de sarotiny amin'ny tanin-drazana, fa ny eto Madagasikara avy aloha ny tanin-drazana zay anaovan'ny olona anaovana avy any, de tonga fotoana hoe avy aloha amin'izay kosa tsy rariny kosa ampy zay le hijoroana. Ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy zay mahita zao fandarana zao de tsotra ihany, tsy zao velively Madagasikara, tsy zao no nandrasantsika fa fiainana mateonina ary mendrika sy manandanja eo anatrehan'izao tontolo zao. Tsy mbola misy raha manjary eto na inona lazaina na inona ambara, ary iza no anjary azy tsy maintsy tsika no mandray an-tanana ny tanin-drazantsika voalavirary ty firenena ty. Ka izao fitariana ataon'ny ray aman-dreny zao raha fantatrareo fa marina dia mifanetana andao tsika irahina, hiavana
anamafy ny fihavanana anavitra ny Madagasikara reseo ny tahotra fa nytahotra ny fahavalo ny fandreseny ary misikina fa hiatrikady reseo ny fahavalo fa samy lehilahy koa dia samy ary mahery tongava maro amin'ny 7 febroary amin'ny alarobia zao fa io no anomboatsika ny famaranana ny tolom-panafahana 47 ananganatsika fanjakana ananganatsika firenena vaovao itsika no nanangana azy. Ny sombiny ny fanazava-kevitra zay nataon'Andriamantoa Noely Rakotondrasoiny tamin'ny fandarana dinika zay novokarina teto anivon'ny fahitalavitra zany de anjarany rehetra no mandray an'izay satria zay le nytenentsika teto hoe raha nisy zavatra noenona teto, raha nisy tompona andraikitra tena napiatra ny lalàna, raha nisy androm-panjakana zay ny tsara mpamarinana nijery araka ny tokony ho izy ny fandehan'ny raharaha dia tsy ho tonga lavitra tahaka an'izao fanio-kevitra ho an'ny eo tena amerenana Madagasikara ho amin'ny malagasy izao ny firenena zany fa mbolo omaly ihany ry zareo tao anatin'reto anteny mera ny ray aman-dreny sy ny foketo Madagasikara reto dia ny fampitaona tamin'ny mpanao gazety tamina toerana iray teto Antananarivo de satria betsaka no linona sy nangitikitika mba hagnontany ny amin'ny atraiza zany fanomanana izy ireo ity etsika ho an'ny raha-pitso alarobia ny Antaninarenina ety sy ahoana tokoa nanaovana izany satria 7 febroary izany daty ratsy ho an'ny Madagasikara izany tamin'ny 2024 zay nomakomaniny sy ny konokonon'ny sasany tany ambadika tany mba hahafahana zany mandatsaka raka anamelohana ny fanjakana ny joro ara-dalàna tamin'izany fotoanany zany rehefa nisy ny fanonganam-panjakana zay nikenikenonin'ny sasany tamin'izany fotoanany zany fa tena napetraka ny fanontaniana hoe fanonganam-panjakana ve sa inona tokoa ty zavatra karakarainy ny anteny mera ny ray aman-dreny sy ny foketo Madagasikara ty ary tsy matahotra ve izy ireo mitarika an'izao hetsika zao dia aleolo enotsika ny fanio-kevitra zay mbola nentin'Andriamantoa Noely Rakotondrasoa ihany miaraka andro mpiara-mikambana aminy eo anivon'ny RFM zany de hitondra fanadihadiana fo ihany tsika makasika an'izay dahoara namana teknisiana tsy mba zay ny lalana izorana satria raha tsy misy etsika tsy afaka tsika sahala am'izany tamin'ny tolom-panafahana 47 ange misy ny famonoan'olona misy ny fanatrehana ady mafana tsy maintsy miatrikady tsika miaraka miatrikady fa tsy vitan'olombitsy io ary raha tsy maro no mirahina tsy ho tanteraka naovinana io zay no antony hoe andao aloha avotana ny tanindrazatsika fa rehefa avitra ny tanindrazatsika dia alamitsika le izy diovitsika amin'ny firenena manangana fanjakana vaovao tsika tsika no manao azy ny syndicat sy ny vondrona syndikaly ny fikambanana rehetra na mpanao politika na tsotra dia angatahana ho tonga eny ary indrindra ro ray aman-dreny rehetra zay mbola manina mamalagasy azy sy malala hoe marina zao zavatra atao zao dia ho tonga maro eny Antaninarenina manasa nyvoaka rehetra zany ho tongeny amin'ny 7 février aza misy manana heritreritra esoreo an-tsaina ny fieritreretana hoe angataka lalana amin'ny préfet de police ny tompony tsy mangataka lalana amin'ny préfet de police ny tompony tany fa tompony zany tsy mangataka ny atiny entsika tsy misy autorisation na vaiza io fa ray aman-dreny no mandidy manapaka ny ray aman-dreny no miteniny amin'ny tany sy ny fanjakana dia asaina voaka rehetra eto Antananarivo ho tonga eny manomboka raha-pitso fa raha mbola malagasy manana ray aman-dreny koko mahalala hoe masina ty tanindrazana ty tsisy anana heritreritra hisambotra anay zany satria iza ny sambotra ray aman-dreny ny fisamborana anay dia midika fisamborana amin'ny Madagasikara satria foko no hitondranay azy ty zay ngamba ny tahotra dia tsy misy na kely azy zay zany ireny sombim-panambarana samy hafa zay nataondrareo teo anivon'ny anteny mera ny ray aman-dreny sy mifoko eto Madagasikara ireny de ingara vohitra Marcel moa zany zay anisan'ireo filolefitry ny RFM avy any faritany Mahajanga zay misolo tena faritany 5 sy ny faritra 13 manenina ny nosy zay niaraka tamin'inga Noely Rakotondrasoa hitantsika tamin'ny sary teo de mbola nanamafy izay antso sy fanentanana reo zanaky ny faritany zay mipetraka eto Antananarivo izay manakambara kely am'izay ngamba ny député Alain Ratsimazafy alohan'ny hiderantsika lafin-javatra samy hafa sady isy vaovao entinay rehefa avy eo zany fa mikasika an'izay raha ohatra ka manakambara ianao ny amin'ny hoe lasa lavitra ny zava-misy eto Madagasikara ary tsy ny collectif ireritsony zany fa mijoro ny ray aman-dreny député Alain Ratsimazafy za aloha zany de midera mihitsy amin'ny hoe fijoroany reto ray aman-dreny reto ary hitantsika fa tsy nitsahatra mihitsy izy ireo naneo an'izay hoe fijoroany zay ary
azo lazaina ihany koa mampitandrina ny fanjakana amin'ny mba hienona zany amin'ny hevitry ny malagasy rehetra ahafahana mandamina ny tany sy ny firenena. Marina fa ao ambadiky zao sehatra fitakiana zay tarihan'ireo ray aman-dren'ireo zao a de inona fa misy ny atao hoe antso-zay samy hafa ny ambadiky any kanefa dia mandraka ankehitriny a de mbola mijoro ny ray aman-dreny ary mametraka an'izay hoe fitiava-tanindrazana ho zava-dehibe zay ary tsy manaiky mihitsy an'izay le hoe tsy ho zimbazimbain'ny vahiny akory a ny mahamalagasy atsika ary indrindraindrindra ny harentsika malagasy zay ao ny tany ao ny arena na any ambanin'ny tany zany na ny anaty ranomasina zany na ny aty ambonin'ny tany zany a de tokony ny vahoaka malagasy no hisitraka azy kanefa de hitatsika am'izao fotoan'izao fa maro amin'ny malagasy ny tena kizy fara ary tsy manako hoanina mihitsy ara noho ny hoe etraketraky ny olombelona sasany am'izay lafi ny hoe fanaovana mpimamba ny reny arem-pireneny reny ka eto moa zany dia toanana ny atao hoe ny fitarihana zay entiny reny ray aman-dreny ihany ary tsy mifanalavitra fa mifanindran-dalana amin'ny efa tolona nataontsika hatramin'izay indrindraindrindra ny tety anivon'ny kolektif izay niezaka foana nametraka an'izay hoe mba ho firenena vanina ary mba ho firenena mandroso ary ny malagasy no tena hitantana ny firenena fa tsy saritsarina vahiny no andeha ho apetraka eto ary anodikodina indray ny fananany ty malagasy ity zany na ty madagasikara ity ka iandritra teriny zay hoe tokony hijoro itsika hiaraka amin'ireny ray aman-dreny reny anatevin-darana satria zava-dehibe loatra izany hoe fijoroana ho an'ny firenena sy indrindrindra ho amin'ny hoavin'ny madagasikara izany. Ya de zay ny amin'iny zany andrasantsika ihany koa zany ho an'ny vaovao rapitsy hoe ahoana sy ahoana zany ny fotoana moa zay amina fotoana ohatran'izao de mandeha foana ny ady hevitra mandeha foana ny mety tahotahotra sy ny aiasa samihafa satria be loatra le fampitahorana be loatra lay fampiororona natao tamin'ilay avoaka malagasy zany ary tsy mamelatra antsika miteny an'izany ao anatina fahasairana le vahoaka malagasy ary tsy mora ny mitady eo zany zao de mahita député Ratsimbazafy samihafa fa tena alatra omby ary kidina pinina ary famonoana olona ary fikapana meso be lohan'olona tarehan'olona vatan'olona ary famonotena amina faritra maro samihafa tena hoe tsisy vaovao mafinaritra mihitsy fa vavaoana déception mpiainana sy vavaoana olona tena hoe tsy mahita hatao itsony de lasa manaonao foana miampy fanolanana sy fisolokiana indrindra tompona andraikitra goavambe ny sasany misoloky manana andraikitra lehibe tamin'ny fitantanana ny resaka filaminana teto amin'ny firenena de misoloky zany rehetrarehetra zany de vokatry ny fahatsopanantenana fiaina amin'ny firenena vokatry ny fahantrana ary vokatry ny fahakiviana hoe tsy mahita iso itsony na lalakivoahana tsony amin'ity Madagasikara ity de lasa manaonao foana ary mitady solution facile fa tsy mitady zay zavatra heveriny fa tena hahatsara fiainana zany ka tsy misy romoromo de iza moa ny tokony mpandrindra sy mpandamina fiarahamonina ny fitondram-panjakana faotriny hoe tsy mahita ianao fa resahana fotsiny le hoe misy any présence de l'état rehefa andeha androkondroko saim-bahoaka le fitondram-panjakana hoe tena miasa zahay de voizina le présence de l'état fa rehefa hiary vahoaka tena hoe hametraka an'izany présence de l'état zany any amin'ny quartier any amin'ny fokotany any amin'ny fiarahamonina misy azy tsy misy zany de tsy gaga tsika taizinao mbola nahita fa zao tsika mahita tamin'ity androany ity miparitaka any an-tambazotra sosialy any député Ratsimbazafy orinasa afaka bairay migrevy mipiasa ho aminy mitaky sakafo atoandro zany nge zava-misy eto tsy haiko raha hita mifaly zay vaovao zay zany zava-misy eto zany hoe zavatra efa tsy araky ny eritreretina tsony io hitatsika io mila sakafo izahay fanaona mafy be le izy tena hoe voakany an-trano reto olo reto manana tena vola raisy ny isam-bolana de miazakezaka ihany koa anao asa amina ora tombony heure supplémentaire mba ahazona vola fanampiny zany
fa zao mato reto olo reto tonga hatramin'ny grevy hoe tena omeo sakafo zay fanaona dikan'izay zany tsy ampy ihany ko zany nietrehana ny sakafo entin'izy ireo hiatrikasa ary everin'izy ireo fa raha mba misy sakafo atoandro de mba mampiaina kely ihany no vola mivoaka ny aposin'izy ireo de manontanytsika fa ohatrinona moa zany ny salaire minimum d'embauche no karaha mafarany ambany eto Madagasikara ny SMIC teo aloha 250 000 ariary iny le nampiasonana tamin'ny noviny hatramin'izao tsy italy izy tsy mirotsaka de hoe lasa 238 000 ariary tsy fantatsika mora tena mba voaloha araky ny tokony ho izy zany de ohatrinona ny karamany reto akizy miasa any am'izao ny français reto ahoana ny condition reto akizy miasa any am'izao ny français reto fa de tonga hatramin'izany fitakina hoe mila sakafo fanoana mampalahelo aloha izy a zany rehetrarehetra zany miodina no hamitianatsika ny adevitra hoe tena mbola misy tolona tsy mitratra ataon'ilay malagasy ho an'ty Madagasikara ty fa mepotika itsika tsy hitanisa-tsony ny amin'ny hoe inona ny tombony lehibe azon'le mpitondra fanjakana amin'ny fahantrano le vahoaka sy fahampitehan'le firenena fa ny zava-misy tena tsy mifanentana mihitsiny député Alaire Tsimbazafy zay indrindra le tena hoe fahampitehan'le Madagasikara ao anatin'ny hoe na de ny sakafo hohanina aza zao a de tena olana goavana ary zay no miteraka an'lay hoe fanaovanaovam-poana ataon'ireo olona sasany satria araky ny fitenitsika malagasy de ny hoe rehefa naona ny kibo vezivezy ny fanahy zay no mahatonga an'ireny a alabotra isan-karazany ary tonga mihitsy amin'ny famakitrano sy eriseritra maro samihafa eto amintsika satria na le hoan'le olona raha am'izao fotoan'izao dia tena manahirana azy zay ataontsika hoe raha tany amin'ny 20 taona na 30 taona lasa angamba na manafaniry dia tsy tahak'izao mihitsy ny zavatra nitranga satria afaka mba nitsinjo ny fiainany andavanandro ny mponina afaka nampiana-janaka ny olona afaka niary ampilaminana ny olona satria am'izao fotoan'izao de ny tsy fandrimpalemana ny famakina trano araky ny efa nambaranao teo ny famonoana amin'ny endrika bibina maro samihafa de tena manjaka ary tena mampalahelo ny mandresy ny mahita any zava-misy eto amintsika satria tena ao anatin'ny olana goavantsika amin'ny sehatra rehetra dia tena mahatsiaro ny olona rehetra am'izao fotoan'izao fa mafy ny fiainana ary tena ao anatiny zany hoe tolona tsy mitratra ny akamarony ao ny fahaverezan'ny asa sy ny sisa moa de efa tsy lazaina intsony ary ny etsakilan'izay le fanjakana de tsy mba mitady vahaolana maharitra ho an'ny le firenena fa ny fahitana azy am'izao fotoan'izao de hitatsika reny hoe toa tapy-maso ihany no mbola ataon'ny fanjakana am'ireny olana eny anivon'ny ara-tsosialy eny anivon'ny fiarahamonina ireny fa aiza le tena famahana olana maharitra toy ny famezana asan'ny vahoaka malagasy toy ny fitsonjovana ny sehatry ny famokarana sy ny sisa toa very anjavona fotsiny ihany zany atao hoe voasoratra ao anatin'ny tony boky zay mirakitra ny hoe fandarana asan'ny mpanjakana ankapobe ny tony raha jerevantsika mantsy na manafaniry ny voalahitra ato anatiny tya de azo lazaina hoe langa tsara lahatra ve fa raha io no zavatra tanterahan'ny fanjakana mety mba misy zavatra fiatraikany mivantana ihany eny anivon'ny fiarahamonina loko volomboasary ty de hoe misy an'lay QR code ny carte iny ka misy zany fandemetsaina am'izao fotoan'izao ny hoe analinareo tsy maintsy mifidy ary rehefa mifidynareo de fantatra mihitsy amin'ny alalan'ity carte ty hoe iza no mifidinareo azo lazaina hoe fandemetsaina ny olona ary langa sy fitaka mihitsy hitatsika zany ary retsika am'ireo mponina eny am'ireny arrondissement samihafa reny ary efa nanao fanadiadiny zay tamin'ity herinandro ty mahakasika ny hoe atray zany fomba entiny eo anivon'ny fitondrana na ihany koa ny amin'ny loko volomboasary amin'ny fandemetsaina ny olona am'izao fotoan'izao am'izay etrehana ny fifidianana raha-pitso rafakapitso ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe ilay fitondrana mihitsy ange na ireo mpiara-miasa aminy ny efa tena mampiatra an'ilay atsotsika hoe langa sy fitaka eny anivon'ny fiarahamonina ka izay itsony moa zany no ianteherany vahoaka malagasy raha-pitso rafakapitso
satria ilay mpitatana n'ilay firenena mihitsy am'izao fotoana zao no manao an'izay lafiny asa mamoehitra ao anatin'ny langa sy famitahan'izay avokoa ny zavatra iainana eny anivon'ny fiarahamonina andavanandro. Ya tsy miala lavitra tsika satria tsika miezaka ny miapita makany amina karazana loha hevitra samihafa de akoatry ny zavatra marobe fa sedrain'lay vahoaka sy iainan'lay firenena zay tena hoe tena valaka tanteraka mihitsy ny am'izao fotoana zao député Alain Ratsimazafy de manantanina ny mifaritry boeny andray am'izao fotoana zao ny resaka choléra. Ny choléra de valanaretina zany azo avy amina loto indrindraindrindra zay misy mitondra microbe na sahala am'zany de mitarika aretika boary mazana be mihitsiny. Tamin'ny fotoan'andro ny Andriamatoa Deratsiraka de ny sombina choléra tafiditra teto Madagasikara fa misy ny fepetra ara-pahasalamana aingana avy hatrany no raisina tamin'izany fotoanan'izany ary tsisy oeraoera ary tsy misy ketriketrika mety hoe ambadika politika fa tonga de nyraisina ny resaka baletra sanitaire, nyraisina ny resaka fanomezana doxycycline ary nahetsika ny mpitandro ny filaminana zany mba ahafahana mife an'izany varinaretina choléra zany. Mampatsiahy fotsiny tsika mitantaran'izany fa am'izao fotoana itenenantsika zao zany dia mbola adevitra ho an'ny eto Madagasikara miverina ndray tam'le Covid-19. Ny tamin'ny Covid-19 resa be zany, langy zany, tsao zany, tsy misy an'zany, tsy mafy no pesta choléra io, tsisy atahorana io, tsy afaka manidiny système Madagasikara tsika fa misy riskana économique de izary no mameno ny vola raha toka misy vola be amina manque à gagner tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana raha ohatra ka manidiny sistany sika satria le mpanohatra no nanaitra tamin'izany fotoanan'izany nenga tamin'ny filomarika Ravalomanana hoe idio ny sistany ampanaovy masika ny vahoaka de raisy ny fanapahan-kevitra ny fanandrify am'izany fa grave Covid-19 io fa tsy nanao an'izany ry manam-pahaizana satria mpanohatra no nanaitra fa taty aoriana sendrany tsy afa manoatra voafatotry ny vavany tsy afa miala de nanaitra fa tsy maintsy namoana ny état d'urgence sanitaire de nampiasaina ny lalàna tamin'ny 91 zao ndray zany miverina ny adevitra misy sa tsisy ny choléra misy ny fepetra samihafa ny raisy ny tompon'andraikitra any amin'ny renivohitra boiny amin'ny Mahajanga ny titsika tenenina am'izany fa mandray fanapahan-kevitra nandrify am'izay ihany koa ny orinasa zay tsy hoe orinasa fa ny agence ngeza be anankiray izay misehatra amin'ny tontolo ny famovozana an-dranomamy sy an-dranomasina zany satria fantatra moa zany fa de hoe avy any Komoro ny lalana hidiran'izy io fa hatreto aloha zany tsy mbola misy fampitsarana na fampiatoana ny fifamovoizana zay an-dranomamy na an-dranomasina na anabakabaka amin'ny any Komoro zany makaty Madagasikara na amina firenena anankiray zay mety aiahina zay mety ho nisiny zany choléra izany fa fanairana ny ataony rehetra am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe inona ny efa tokony fanapahan-kevitra aingana ho raisina satria raha tafiditreto izany dia ho sahirana indray ny firenena ny adevitra am'izao fotoana zao ndray zany député Alain Ratsimazafy de hoe mamorona tsao ny mpanohatra mandainga amin'ny mpanohatra tsy marina zany mbola tsy tafiditra la ny andro ampisikina na tsy afaky ny aiky ny amin'ny hoe tsy maintsy misy fanapahan-kevitra ho raisin'ny fitondram-panjakana raha toka misy tokoa izany sy ny amin'ny hoe lesona efa niraisitsika tamin'ny Covid-19 tsy maintsy isoroantsika amin'ity raha sanatry ny zany ho isika raha sanatry ny zany ho isika atsika tsy mbola mitompo teny fa tsy misy le choléra fa zava-doza tokoa raha misy zany choléra zany temoara député Alain Ratsimazafy efa natahotra mafy tsika tamin'ny fiparitahan'ny fako ny amin'ny fisin'ny pesta ary ohatr'izany ihany koa ny amin'ny choléra tany Peroa anisany nahafantarany rehetra amin'ny Peroa le resaka loto de teo amin'ny resaka pesta sy choléra matahorantsika amin'ny lalafin-javatra ohatran'izany fa everitsika vany fa tsy ho mafy sofina tsy de tena hoe anidy vava be ny fitondram-panjakana raha fatany fa misy mifepetra tokony raisina zany fa tsy de hoe ho lany andro hametsiny ny mpanohatra na olona avy amin'ny mpanohatra raha toka mba manaitra ny amin'ny hoe inona ary mifepetra fa saodia député Alain Ratsimazafy. Raha ny loharano vaovao voaraina manafaniry de
ny tompona ndraiky mpanjakana teo amin'ny faritry be eny efa nisy any ny atao hoe didym-pitondrana noraisina mahakasika ny hoe fanidina mihitsy ary ny sistany ny faritra iny tamin'izany fotoana zany tamin'iny herinandro iny moa zany fa tsy hoe oviana kory fa notsoahany zay noho ny hoe nandraisana fa ny gouvernemanta na ny fitondram-panjakana fohy be no afaka mandray an'izany fanapahan-kevitra zany ataoko fa rehefa tandomondoza ny faritra anankiray na ny firenena anankiray dia zay afaka mandray ny andraikitra farak'izay aingana mba herovana n'ilay vahoaka dia tokony handray ny andraikitra tandrify am'izao fotaona izao fantatsika fa efa maro ny voan'io aretin'io eto Madagasikara ary ny fepetra aloha reko am'izao fotoana izao de tsy misy afa-tsy mifampahafantarana n'ireny tobim-pahasalamany any fotony ireny toy ny CSBD ohatra zao ny fitrangany ohatran'izao ny karazana fanafody omena n'ilay olona raha sanatria voan'izany kolera zany fa tsy misy mihitsy fepetra ny raisina ny hoe ahoana ny anakanana ny fidirany zany na ny fipariahany zany eto amintsika entina ilazany zany fa tony nandraisana ny zavatra nisy tamin'ny fotoanandro tamin'ny andron'ny Covid ihany ny mbola iainantsika am'izao fotoana izao zany hoe miandry an'ilay olona efa maty maro be ve zay vao andray ny tena fepetra entitra ny fanjakana sa efa tsy firarahina mihitsy an'ilay vahoaka malagasy le izy satria ny fantatra dia arety mifindra ny kolera ararak'izay arety mifindra zay dia mety tsy ho voafe amina lafin-javatra maro ny findrany ka eto zay de manao antso hoe aleo mba harovana le malagasy fa malagasy ray raha amin'ny tsika menakavy ary tsy tokony ho atao ambany-javatra manoloana an'izany efa valana retina efa hita fa miparitaka amina firenekafy zany ary efa hita ihany koa ny fahatongavan'izany eto amintsika de tokony ho raisina ny fepetra entitra mifanaraka am'izay efa nahitana lesona ny zavatra nisy teo aloha tamin'ireny Covid reny ary atao hoe nisy ny fandaniana na amin'ny lafiny ara-bola na ara-potoana na inona na fahafatesana efa nitranga daholo zany teny anivon'ny fiarahamonina de ho sanatrive mbola ohatr'izay ihany no andraisantsika an'ity aretina kolera zay mitranga ity ka ataoko hoe anjara diditsika ary amin'ny mahasolo-mavamboaka amin'ny Madagasikara ny tenako na de voafita atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ary de mametraka an'izay afatra zay ampitondra hoe mba jereo le vahoaka malagasy aza tokinangana ambany-javatra sanatrian'izany ity resaka kolera ty fa ahina hiteraka loza ho antsika eto Madagasikara raha tsy mitandrintsika am'izay fidiran'ny valana retina kolera zay mirosoantsika zany sady efa maraparana ny fandarantsika député Alain Ratsimazafy tsika moa nampanantena teo fa hoe ezaka izara vaovao tsika ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika ny any Londres aloha zany de efa any amin'ny tableau any mbola tsy avoakantsika lizy faly fifa any amin'ny tableau any ny anaran'ny Ramatoa Andrianariso Romy efa hitantsika lizy anisan'ny hiatrika n'ilay fitsarana androany zany zao marainy zao any Londres zany fa ny aty amintsika moa zany efa hiditra atoandro ny aty amintsika moa zany de miandry ny fivoarany vaovao tsika fa ny teto Madagasikara ny raha mpitsarana de manakambary-tsika député Alain Ratsimazafy momba ny fitsarana sy ny valim-pitsarana zay nandeha zany teto fitsarana anosy tamin'ity androany ity ny vaovao voaray moa zany atreto dia nisy tokoa ny famoahana dity teny anivon'ny fitsarana anosy mahakasika aloha andreo folo saraka ambe folo menada zay voasambotra tamin'ireny hetsika fotsy ireny folo menada dia ny didiny voaka ho azy ireo de ny famonjana heritaona sazy miantona zany no azon'izy ireo marihana fa efa ny fonja tany izy ireo nandritra ny 2 na 3 volana teo zay dia ity zany androany no faheniny volana febroary ty no nivoaka ny didy mahakasika an'izay mety mametra-panontaniana tsika hoe manahoana ny amin'ny solom-bavambahoaka fetra dia tsara zany ny mampita amintsika zay mpanaraka ny vaovao fa
ny ho an'ny solombavam-bahoaka fetra kosa dia mbola niembotra indray zany a ny famohana ny didy ho amin'ny 2 ny volana marsa taona 424 zay vo ivoaka indray zany ny didy momba azy raha ny anto moa zany a ny fanazavana azo tamin'ny mpisolo vava dia mbola nisy a ny fakan'ny fitsarana efitra eny anivon'ny fitsarana avy mombana lampandroenana noho ny fisamborana ny honorable fetra zany a zay atao hoe manotoana ny fisin'ny lalàna zay mife ny solombavam-bahoaka zany a voalazana lampandroenana zay ao amin'ny andininy fa 3 zay voalaza mazava no hoe tsy misy solombavam-bahoaka na de iray aza azo enjena na samborona noho ny eloka bevava na eloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazo lalana teny amin'ny anteny mera raha tsy sanatry ihany koa hoe tratra ambody omby izy io andinin-dalàna io zany atao hoe amin'ny paragraphe 2 moa zany zay novakiako zay a fa amin'ny andininy 3 ny lalam-pandroenana no misy azy dia satria ny fitsarana eny anosy zany a dia tsy manana fahefana ny andray fanapahan-kevitra mahakasika an'izay le hoe tontolo ny lalam-pandroenan'izay dia mbola nakakevitra eny anivon'ny fitsarana avy mbola lalam-pandroenana zany le izy a ka andrasantsika indray zany ny didim-pitsarana amin'ny 2 ny volana marsa taona 424 ho avy zao raha ny fahafantarantsika ho an'ny tirara ny député fetra Rahalamozafimbololona ty dia fiemorana maromaro izay no nisy tamin'ity resaka famoahana didy momba azy ity de andrasantsika tokoa moa zany satria ny tena nitadiavina nge de hoe solombavam-bahoaka filohan'ny vondrona parlementaire Andriamatoa fetra Rahalamozafimbololona ary tao anatin'ny fotoam-pivoriana no nisamborana azy sady fivoriana ary fivoriana ara-potoana dia adevitra ao anatin'izany fa nitsakitsahana an'ireo lalàna samihafa zay tokony ho ampiarina zany ary tokony ho ampiasaina amina trangan-javatra tahaka ny reny zany zay le nitenenitsika teo a raha miresaka le zava-misy tany Senegal tsika hoe mangetahetotsika ny amba ampiaran'ny aty amintsika ny fampiaran-dalàna mazava tsara am'izay tandrifony ny androm-panjakana tsirairay avy isika manala ny adevitra anatin'le hoe nisy corruption des us na hoe mety nisy vérification tsy ara-dalàna sinsisy tsy zany le tiatsika resahana fa hoe ahoana ny fampiaran-dalàna raha ohatra ka misy olona tsy tokony hirotsaka satria tsy manana zom-pirenena ao anatin'le firenena anankiray de ny antsika ty ny code de nationalité miresaka am'izany article 42 de ny amin'ny constitution izy vo resaka article 46 any a Sénégal izy tsy 42 izy fa hafa lay larana misy azy fa ao amin'ny code de nationalité ihany izy de miatra ny anazy ihany mandray andraikitra ny anteny meram-pirenena manivana koa ny anazy ny cour constitutionnel na de voapangara ary mbola misy direction hafa koa maka andraikitra zany zany ny olona zany fa ny eto aminao zay nalefa rehetrarehetra tany amin'ilay ainam-boda de hoe tsy te hitentsony amin'ny hoe azo raisina afa tsy mitombona fa de sarotra be ny amin'ny hoe tsy mitombona tsy azo raisina de miodikodina am'izay voambolana samy hafa zay de hoy Andriamatoa Marc Ravalomanina hoe mahavariana ihany le zava-misy indrindraindrindra raha ohatra ka hoe tena olon-dehibe goavambe ohatra ny professeur Raymond Ranjeva no mahita sy miteny amin'ny hoe tena nanariasina ny androm-panjakana izany ACC zany teto Madagasikara tsarony rehetra izany rehefa nampiantso teny amin'ny anteny meram-pirenena teny tsy mazaza ny plateforme niaraka tamin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena de ny teny mahitsy momba izany ACC izany Andriamatoa professeur Raymond Ranjeva fa misy saitsainany rehetra zany sy ho tsakotsakony rehetra ary ho tsarony tantara isika tya de tsy hoe mpamofotamandry fa miezaka mampahafantatra ny zava-misy satria sady manao fanadihadiana sy fandalinana no mizara vaovao mba ho fantatry ny rehetra hoe taty ny tolona ny nandeha fa ny Senegal ny sasany no manatanteraka am'izay zavatra tokony ho tanterana eny ary amaraparana ny tenako sy
député Alain Ratsimbazafy am'ty atoandro ity manoratra afatra nareo ny amin'ny hoe de ahoana le raharahan'ny Londres mbola tsy manakambara aloha zahay fa mbola ao anatiny inge zao satria mbola misy adiny telo be zao ny ora elanelany ny atsika sy ny any Londres de tsy mbola afaka amresaka zany fa angamba raha ohatra ka tsy vitatsika androany ary tsy possible mihitsy ny atratsaratsika androany zany am'izay avavao any Londres izay dia hoentitsika amin'ny fandarana ho amin'ny raha-pitso angam'izay député Alain Ratsimbazafy izy raha teo ihany ko no hitondra ny teny famaranana zany ho amitsika am'ty fandarana ty tao anatin'izay fizarany baovao maro lafy maro loko nentina tamitsika tam'ty fandarana miara-manoza ity zay satria moa efa mifaraparana ny fotoana de tsara ihany ny hitondrana fanentanana zay atao hoe itodiana manokana ho atsika atao amin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano eny ihany koa ho atsika amin'ny faritra manodidina fa itoy ilay etsika fampananana asa ho an'ny tanora zay karakarainy ny tiako Madagasikara zany miaraka amin'ny fandarana asa antsoina hoe work programme ka amin'ny asabotsy ho avy zao 10 volana febroary manomboka amin'ny 6 ora maraina zany de mbola itoy ny fampiofanana maimaimpoana izy io mahakasika ny fiompiana akoho poulet de chair zany no resaka eto manomboka amin'ny 6 ora maraina izy io ary aorinan'izay dia isy ihany koa ny fampiofanana mahakasika ny resaka fiompiana trondro ny toerana de eny amin'ny bypass ao amin'ny quartier général ny tiako Madagasikara zany no anaovana an'izay fampiofanana an'izay ary marihana fa teknisiana zay atao hoe mahafehy an'izany taranty zany no hitondra ny fampiofanana ho antsika zay lina am'izany marihana ihany koa fa mamaimpoana ny fiofanana ary ny tanjona de ny hoe ahoana ny ampivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena indrindra ny tanora mba ahafahany miatrika an'izay fiainany andavanandro zay ao aoriana io moa dia mbola isy ihany koa ny hoe fampiofanana hafa toy ny hoe ahoana ny famokarana ny toy ny zezika composta torak'izany ihany koa ny fambolena ny renika vary an-tanety reny torak'izay ihany koa ny fampianarana ny fambolena soja dia ao anatin'ny tetikasa zany zay mbola hoentina amitsika ka anentanana antsika rehetra zany zay lina am'izany fa mitohy hatrany ny fiofanana ary ezahana no isina karazana fiofanana samy hafa foana isam-bolana zany ho atsika zay lina am'izay sehatra fampivoarana ny lafiny ara-tsosialy izay eto moa dia manantitra hatrany ihany koa ny fisaorana ho atsika rehetra zay nanjo hiatramin'ny farany ity fandarana miara-mamonjy ity misaotra anao namana faniry ary misaotra ihany koa ny sy makasitraka nireo teknisiana zay mampita ny sary sy ny feo any atokantranotsika tsiraray avy any dia mametraka ny velo mahafinaritra ho atsika rehetra tompoko zay nanaraka ny fandarana na ny toetoerana na ny any ivelany de torak'izany ny firaritso atsika zany satria mbola misy anatanteraka ny asa am'izao tapany ariva izao mikofokofoka ho an'ny atsara sy ny ason'ny fianakaviana de mirary soa atsika rehetra zany zay aloha zany no masaka azo naroso zay ihany koa no azo nambara tamin'ireo fizaram-baovao sy fandaliana sy fanadihadiana zay no ezahana zaraina tamitsika tam'ty androany ity rapitso fa 7 volana febroary araky ny antso nataon'ny antenimerany ray aman-dreny sy ny foky eto Madagasikara moa zany de isy ny fandehanan'izy ireo eny Antaninarenina zany mbola tsy fantatra moa zany ny antony hoe inona ny programme de am'fely izy fa rapitso maraina zany araky ny antso zay nataon'izy ireo tamitsika teo fa isika mifandarantsika kosa rapitso dia andefa ny oronan-tsary ny trangan-javatra tamin'ny 7 febroary isika zany ny am'izay fikonkononana zay trangan-javatra nisy tam'izany fotoanandro izany 5 taona lasa izany rehetrarehetra izany de ezaka hitondra sy ampahafantatra an'izany tsika hoe nitondra inona ho an'ny firenena moa zany ny fanapotena fiainan'olona fananan'olona ary ny fanonganam-panjakana nisy teto Madagasikara de anjarany rehetra no mitsakitsako sy ny hoe inona mbola miandry zay hanatsarana sy hitondrana ny anjara biriky ho amin'ny hoaviny ty firenentsika ity de misaotra namana teknisiana no ambadika ao fa alisojoso indray niaraka tamitsika sy ireo namana mpiara-miasa rehetra ary namana mpanao gazety misaotra ny député Alain Ratsimbazafy rapitso indray Radio Place tompoko avy
io